Araka ivavaka itsika ary isotra an'Andriamanitra. Ajiovan'Andriamanitra ray eo Andriamanitra Abrahama ianao Andriamanitra Isaka Andriamanitra Jakoba. Arainay amin'ny alalan'ilay Jesosy Kristy tomponay sy mpanjakanay maty ny levona nitsangana araka ny soratra masina. Misaotra ray eo tantananao ny fiainanay ny herinandro indray. Nirovanao anay tamin'ireo loza sy ny ratsy rehetra. Nitahinao anay koa ka nomenao ny fahasalamana. Raha narary izay dia ninonao ny fivavaka ka nositranonao ary nombanao tamin'izay nataonay rehetra. Ankehitriny Tompo dia manatrika anao izay fa tsy tonga iseho foana eo anatrehanao fa tonga hitondra fanatitra araka ny baikonao izay manao hoe aoka tsy isy iseho foana anatrehako tsy mitondra fanatitra ny olona. Foka ny olona samy mitondra arak'izay zakany avy sy arak'izay fanambinana nomen'Andriamanitra azy. Dia nitondra izany izay Tompo satria ny fananao masina dia mibitsika taminay avy taoriana manao hoe tia ny lalana ka izory. Koa dia raiso izany mba hoantraka sitrahana amin'ny seza fiandriananao. Ka izay marary rehetra dia hositraninao satria efa voavelany elokaino amin'izany fanatitra izany. Ary izay manana olana sy problème dia hovahanao koa izany satria mpandresy izay noho ny amin'ny rahan'i Kristy. Ka tsy vola aman-karena ihany no atolotra Tompo fa ny tenanay mihitsy no atolotra fanatitra ho anao. Koa dia mitenena Jehovah amin'ny alalan'ny vakitenin'ny soratra masina izay nivakiana tao indrainy amin'ny hafatra ho an'ny fiangonana manerana izao tontolo izao fa mihaino ny ondrinao. Menaran'ilay Jesosy Kristy maty ny levona nitsangana araka ny soratra masina angatana izany. Ho azy ilay nidera sy mivoninahitra mandrakizay. Halleluja. Amen. Dia manatsantsika ary mba hamonjy izay toerana. Eto Andramanja iavoloha indray ny fotoanantsika androany sabata no mivoaka ny hafatra andeha maneran-tany. Koa dia faly miarabantsika fiangonana eto Andramanja iavoloha amin'ny izao sabata izao satria dia fifaliana ho anay ny mamangy atsika eto atoerana. Arapaina koa ny fiangonana rehetra manerana ny Madagasikara mihaino tsy tapaka ity toriteny izay iarahantsika isaky ny sabata ity. Tsy adino ny miaraba ireo voakan'Andriamanitra rehetra koa any ampitan-dranomasina any koa izay miandry fatratra ny toriteny isaky ny sabata satria any amin'ny toerana tsiraray dia tsy mbola misy fiangonana nefa misy zanak'Andriamanitra fa misy kosa ny toerana izay efa misy fiangonana mba ahafahana mivavaka isaky ny sabata. Koa dia miaraba antsika rehetra ato tokantrano ato koa izay mihaino isaky ny hariva na ny maraina ny atoandro ny toriteny mivantana avy ety avoloha. Tsy adino koa ny miaraba antsika ety ambony fiarakodia manaraka izao hafatra izao na itsika ety amin'ny toeram-piasana ety amin'ny toeram-pivarotana mihaino radio fanambarana. Miaraba antsika rehetra ary manonona ny fiadanan'ny Tompo amintsika ny fahasoavany sy ny fitahinana dia eo amintsika hatramin'ny taloha indrindra komandraka. Amen. Mena voninahitra ilay mpanjaka amin'ny feo mafy manao hoe izay no ela fa sabata ray sisa dia higadona ny famaranana ny faharoapolo taona ny radio ny fiangonana Apokalipsy ary fanokafana indray ny lanonana ny amin'ny faharoapolo taona ny radio fanambarana. Noho izany sabata ray ho avy ity zany dia natao sabata mba anaovantsika répétition générale ny fiangonana rehetra manerana ny Madagasikara hatrany ampitan-dranomasina izay amonjy io fivorimbentsika ny faharoapolo taona io izany. Ka io famerenana atao hoe répétition générale zay ho ataon'ny fiangonana tsiraray avy any amin'ny faritra azy any ny hira eo ny dia mba iarahantsika mifaly sy mioby satria raha hifaly sy hioby ianao tsy mba andia dia ohatran'ny mandringa ihany ilay fifaliana. Takony hoe mifaly sy mioby nefany tsy velona fifaliana ny fiangonana tsy hita soritra eny amin'ny endriky ny olona ny fitsikina na ny fietsena dia malaindaina kamokamo dia tsy fifaliana izay fa zava-dehibe zany hoe roapolo taona ny fiangonana
roapolo taona ny radiotsika nitoriana ny filazantsara, inona ny vokatra izay roapolo taona izay dia asehotsika eo zay firaisankinatsika sy ny mahiray atsika sy mahafankaty atsika izay. Ka amin'ny sabata ho avy zao zany, raha vao manomboka ny fotoam-pivavahana zany, indrindra amin'ny ira-fiderana, dia ny vehivavy rehetra manga daholo ny ambony fa tsy asiana akanjo mafana loko hafa ankoatran'ny bleu roi, zany hoe zay mety loko hafa ambony zany de fa tsisy tsony amin'ny sabata ho avy izao ny vehivavy. De ny zipo koa zany de fa ho zipo loko fotsy daholy. De tsika mpanetana tompona raikitra amin'ny fiangonana zany, rehefa hanomboka ny fotoana amin'ny sabata de mba mandray fitenenana telo hoe asory avokoa ary aloha zany ny ambonin'akanjo rehetrarehetra zay tsy fotsy neny lehilahy ary zay tsy bleu roi neny vehivavy, mba samy manala ny azy daholy. Dia rehefa mandeha ny fiatsehana, ny dia miaraka avokoa. De tanina koa ny mpanetana satria amin'io collégium io tsy de le démonstration fihetsiketsehana angakaingana malakilaky be tsy avy avanana miakatra midina sinamy, fa zay fietsehana iarahany rehetra miaraka, satria ny loolona sy ny be antitra de mety tsy araka reny le tanana mitsipitsipy be ohatran'ireny le manao arts martiaux reny, fa mba atao tehaka miaraka mirindra tsara, tanana miaraka mirindra tsara, fietsika azony rehetrarehetra ho atao zany no atao. De tsy asiana reny le tongotra mitsipatsipaka be sy mandindia reny, satria tsy hita ny olona reny mitsipatsipaka reny fa ny vatantsika miara-mirona amin'ny akaviozy izy niran'ny roapolo taona, miara-mirona amin'ny akavanana. De hita iny fa miara-mirona miaraka amin'ny akavanana. De fa miomana tsara koa tsika ny mpanetana amin'io ny amin'ny onja, mba tsy ho atao mikropakropaka be fa hita milamina tsara le izy hoe iny le onja fa miala any le onjan-dranomasina. De fa tonga amin'ny toeranao vao mitsangana ianao, fa tsy hoe mbola tonga amin'ny toeranao le mbola tsy tonga amin'ny toeranao ny onja de fa mitsangana ianao. Fandrasana tsara hoe io fa tonga eto amiko anjarako zao no mitsangana, de miaraka tsara le izy amin'izay fotoana izay. Hiatrika an'io zao tontolo zao indray hijery atsika indray zao tontolo zao hoe ahoana zany firaisana sy fifankatiavana izany ao amin'ny fiangonana apokalypsy, satria raha ny teny fanevantsika ato amin'ity perikopa atsika tena ny lohateny aza dia tokony hoporifoitsika amin'ireo lohateny reo zay zavatra zay ho ataotsika izay. Ho an'ny lehilahy zay ambonin'akanjo tsy fotsy fa marron na mainty na ataotsika hoe bleu roi koa zany dia asorona daony fa fotsy ambony daholy aloha no anaovana. Dia miaraka amin'ny samboady zay mitondra fa rehefa anomboka ny fotoana apetraka ambany aloha ny samboady satria hidery, fa rehefa amin'ny fotoana ampiasaina ny samboady vao mandeha. Tahaka izay koa ny amin'ny vehivavy zay tsy manao fotsy, zay tsy manao bleu roi ambony dia asorona daholy ny akanjo mafana tsy bleu roi fa apetraka amin'ny tany fa bleu roi daholy ny ambony, tonga de fa hita amin'ny sary zay izay rehetrarehetra izay. Ka rehefa tonga ny amin'ny sabata fa dimoa dia rehefa anomboka koa ny fotoana, rehefa anomboka ny fotoana dia misy zay fanambarana zay koa avy hatrany dia miova tapoka eny amin'ny gratin, izany hoe mbola mety tonga maraina be anao de mangatsika ny andro de mbola samy manao akanjo mafana daholy aloha, samy manao ny akanjo mafana ny daholy. Fa raha vanomboka ny fotoana dia misy topo omena avy ety aloha, de iny le akanjo ohatra miparitaritaka misavoritaka couleur tsy mitovy reny, vao anomboka ny fotoana efa miandry tsara mipaka sary, tonga de miala daholy tonga de io am'izay mihita am'izay iny le fotsy de iny le manga, iny le fotsy de iny le manga, tonga de zay mahazo manga tonga de miaraka mitsangana daholy aloha de miperaka, de mitsangana ndray fotsy de miperaka, tonga de fa ohatra ny efa any an-danitra mihitsy sika am'izay fotoana zay. Halleluja, amen. Ary misy avatra lehibe zay omen'Andriamanitra atsika fiangonana amin'io faharoapolo taona io, ka
hanenina ihany ary alahelo ihany zay tsy ho avy amin'ny fotoana io satria zava-mahagaga zay ho ataon'Andriamanitra amintsika amin'io faharoapolo taonany radio fanambarana io ka nahatonga antsika amin'izao lalana izao. Ko dia mba samy andray ny toromarika avokoa zany ny tsirairay avy manomboka amin'ny herinandro ambony io amin'ity herinandro ity itsika zay amin'izao fa herinandro vaovao zao no mihain'ny toroteny dia efa mandeha amin'ny radio sy ny télévision ny publicité ny faharoapolo taona antsika izany manomboka amin'ny herinandro zay no ela fa filazana ihany zay ho fantatry ny tsirairay avy fa andehantsika hiditra amin'ny hafatra androany satria dia misy hafatra manokana ihany koa izay nomanin'Andriamanitra omena antsika. Ny lohateny amin'ity volana ity moa dia aza matahotra fa ho tahiny ianao sy ny taranakao eo amin'ny taninao ary dia mifanandrify amin'izay mihitsy hoe ny hafatra zay omena antsika izany. Fa nitondrako azy voalohany aloha dia ilay hafatra ny Kristia sy ilay vehivavy izay nanana ny zanany nidirany devoly. Marika toko fafito izy io manomboka ny 14 hoe nasiranan Jesosy zanaka vavin'ilay vehivavy kanananita ka ny tsaratsara kokoa ny metimety kokoa zany mba azontsika manazava azo bebe kokoa dia zao tsy ty marika toko fafito ty nitondratondratsika azy fa ny verset synoptique zany hoe ny toko sy andininy mitovy amin'io zay nyresahan'ny Matio ny fomba ny tantaran'ny Matio azy ny mety azavazava kokoa zany dia hitantsika eo amin'ny Matio marika toko fafito andiny 20 moa hoe nasiranan Jesosy zanaka vavin'ilay vehivavy kananita dia misy teny ambany hoe Matio toko 5:20 andiny 2:20 sy 7:20 no mitovy amin'io dia andao io Matio toko 5:20 io no raisitsika hitondrana ny fanazavana. Matio toko 5:20 andiny 2:20 nitondrantsika azy io zany no vakitsika dia eo nitondrantsika ny fanazavana. Matio toko 5:20 andiny 2:20 nasitranan'i Jesosy zanaka vavy ilay vehivavy kananita ary niala teo Jesosy ka nakany amin'ny faritanin'ny Tiro sy Sidona ary ino nisy vehivavy kananita anankiray nivoaka avy tamin'izany tany izany ka niantso nanao hoe mamindrafo amiko tomboko zanako Davida ô ny zanako vavy ampahorin'ny démonie loatra fa izy tsy namaly teny azy. Mbola nandeha ihany zany Jesosy sy ny mpianany dia nanatona ny mpianany ka nangataka taminy nanao hoe roi izy fa miantso mafy atahoritsika ary izy namalika nanao hoe tsy nirana aho afa-tsy ho amin'ny ondro very amin'ny taranak'Israely. Rehefa niteny zany reto mpianatra reto tamin'i Jesosy hoe asolo ihany fa manakotaba fotsiny io vehivavy io fa tsisy ilanany io dia nivaliany Jesosy ilay vehivavy zay niantso taminy hoe ry Jesosy zanaka Davida ô mamindrafo amiko dia namaly Jesosy hoe za tsy mbola nirana ho aminareo gentilisy kananita fa any amin'ny ondro velon'ny taranak'Israely ihany aho. Le mpianatra nanao hoe roa ho izy fa manakotaba antsika ato. Jesosy tsy namaly ny tenin'ny mpianatra fa le vehivavy no valiany hoe tsy nirana afa-tsy amin'ny ondro very amin'ny taranak'Israely aho fa nanatona ihany raha vehivavy dia nekohaka teo natrehany ka nanao hoe tompoko vonjeo aho. Fa mbola namaly ihany Jesosy nanao hoe tsy mety raha maka ny mofonjazaka manepy azy ho any amin'ny amboa kely satria ny hafa firenena ny kananita ny gentilisa dia taka ny biby maloto taka ny amboa kely na amboa biby maloto ny fietreretan'ny jiosy sy ny zanak'Israely ny hafa firenena ka nahoana moa ny anome mofonjazakely ve ho atsipy any amin'ny amboa kely. Fa mbola namaly ihany raha vehivavy hoe marina zany tompoko fa na dia ny amboa kely aza mba mihinana zay sombotsombo ny latsaka avy amin'ny latabatry ny tompony ihany. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe raha vehivavy lehibe ny finoanao tonga avy aminao arak'izay irinao dia sitrana ny zanany vavy tamin'izany oro izany ka rehefa tonga tany tranony izy dia hitany le zanany vavy demoniaka fa efa ambony fandriana araky ny fitantarany marika azy izany. Ny tenen'izany Jesosy tamin'izany vanim-potoana izany satria ny faminaniana dia mbola nanambara
fa mbola tsy niala tao amin'ny Israely ny teny fikasana. Ary raha nirahana Jesosy aloha dia mbola tsy ho any amin'izao tontolo zao fa mbola ho any amin'ny ondro very any amin'ny Israely aloha raha naniraka ny mpianatra izy. Za tsy maniraka anareo ozy izy ho any amin'izao tontolo zao fa any amin'ny ondro very amin'ny Israely aloha no andehananareo. Mateo 10 ny 15. Mateo 10 ny 15 sy ny 19. Ary ireo 12 lahy ireo dia nirahany Jesosy ka nodidiany hoe aza mandeha any amin'ny lalan'ny Jentilisa ary aza miakatra any amin'izany tanàna ny Samaritana fa leo makany amin'ny ondro very amin'ny taranak'Israely. Aza mbola makany amin'ny Jentilisa any amin'ny Samaritana fa leo makany amin'ny ondro very amin'ny Israely satria ny mission Jesosy aloha voalohany indrindra dia ny amonjy ny Israely very rehetra. Fa rehefa vita ny Israely ka tsy nandray ny mazava ny janak'Israely na ny Jiosy na ny Hebreo dia indro ho any amin'ny Jentilisa amin'izay. Ka ity vehivavy ity zany ohatra nefa nahalala sady dia ny melony soratra masina na dia hafa firenena ka na dia nyroana azy izy hoe tsy ho anareo Jentilisa zao ny famonjena fa mbola ho an'ny Israely dia ny insista ty vehivavy ity ary naseho nyty vehivavy ity hoe za fantatro zany Jesosy zany fa zanaky Davida izany, fantatro zany Jesosy zany fa ho mpanjaka izany, fantatro zany Jesosy zany fa zanak'Andriamanitra zany na dia hafa firenena ary natongavany eto dia tsy hamonjy ny Israely ihany fa na izahay Jentilisa ihany koa azy. Koa dia rarotiko hoe vonjeo ny zanako hoy Jesosy. Tsy ho aminareo aloha mbola missionko fa mbola ho any amin'ny Israely ondro very. Moa Jesosy mba mamindra foanko mba vonjeo. Tsy mety ny manome mofonjaza ho an'ny ambokely. Dia mbola namaly an'ilay vehivavy marina fa izay tokoa ilay ambokely dia ohatran'ny ambotokoana izay fa io ambokely io izy dia mba mihinana zay mba sombotsombo mofo latsaka avy any ambony latabatra eny. Miandry zay latsaka avy any izy ny ambokely mba mihinana ihany. Dia gaga Jesosy hoe ahoana nalalan'ity vehivavy ity an'izany tantara izany nefa ny Israely zay tokony halalany zany no nitsangana ho fahavalon'ny Kristy. Fa ity hafa firenena izay tsy mahalala ninny ity indray no mahalala ny soratra masina fa mbola ho tonga aty amin'ny ambokely ihany io mofonjaza io dia mba mitsipina zay latsaka eny. Lehibe zany finoanao zany ozy izy Jesosy tongava aminao araka izay inonao sitrana ny zanakao. Dia ahoana tokoa moa zany tsika eo anatrehan'izao tontolo zao. Hoe izao tontolo zao indray no ohatrany toa manana toetra tsara mendrika sy ny sisa amin'ny toe-panahy, fomba fiteny sy ny firesahana, tsy mikitokitona malemy fanahy sy ny sisa. Fa le zanak'Andriamanitra indray beloha be tena tsy azo fandaminana mihitsy, tsy afaky ny famela mihitsy, tsy afaky ny fampihevitra. Dia ozy Jesosy hoe tena ianareo ve manana an'izany nefa tsy mino an'ilay Jesosy matin'ny levina natsangana araka ny soratra masina marana zany toetra izany. Ianareo ve manana an'izany saina izany nefa tsy mino an'ilay Jesosy matin'ny levina natsangana araka ny soratra masina. Lehibe zany finoanao zany. Satria dia ny tsombo mofo dia isilo latsaka tokoa ho an'ny ambokely eo. Visa zany mitsipina ny latsaka ny zany baiboly azy eto. Ninona mitsipina amin'ny latsaka ozy izy? Miandryandry eny ny ambokely zay tsipina ny latsaka eny. Dia misy lera anankiray izay ny teny hoe io fa tsy maintsy savoritaka ny apokalypsy fa tsy tanteraka ny 2013 fa dia andaontsika hanangana fiangonana hitsipina n'izay latsaka ao tonga dia tsika ny mitsipina azy. Dia marina zany ko izay latsaka ty zany dia misy inonao iandry azy? Misy ambokely hitsipina zay inona ozy izy? Zay latsaka. Ka mba tanteraka ny soratra masina zany rehefa vita indray ty 20 taonany radio ty dia zay latsaka aza mihafahafa fa misy ambokely efa ninina azy eo efa hitsipina azy ao. Ka dia ho hita ao indray rehefa vita ny 20 taonany radio hoe izy indray ny tsombo mofo ilatsaka ho tatazan'ny ambokely araka ny soratra masina. Lehibe zany finoanao zany lehibe tokoa zany fa tsy zay latsaka dia tsy maintsy mba isy mitsipina ao zany. Ka i Kristy io dia nibaiko ny mpianany eo amin'ny Mateo 10. Mateo 10
andininy fahafito ka hatramin'ny fahafolo. Matitoko fahafolo andininy fahafito ka hatramin'ny fahafolo. Ary raha mandeha ianareo dia mitoria hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra, sitrany ny marary, atsangany ny maty, diovy ny boka, avoay ny démonie. Efa nahazo maimaim-pona ianareo, ko manomeza maimaim-pona. Aza mitady volamena na volafotsy na varana ao anatin'ny fekibinareo, na kitapom-batso amin'izay ale, na kanjo roa na kapa na tena, fa ny mpiasa dia mendrika azo ny haniny. Mandehana ianareo izy fa dia toroy hoe mbiakaiky ny fanjakan'Andriamanitra, sitrany ny marary, atsangany ny maty, diovy ny boka, avoay ny démonie. Efa nahazo maimaim-pona ireo ako manomeza maimaim-pona satria fa nomena maimaim-pona. Dia io no tonga aty amin'ny hafarintsika amin'ny perikôpa antsika aty amin'ny Asan'ny Apôstôly toko faha-efatra io. Fa rehefa niakatra any an-danitra koa Kristy dia nitohizany reto mpianatra reto izay asa nataony Jesosy izay. Ka raha tonga eo amin'ny perikôpa antsika Asan'ny Apôstôly toko faha-efatra dia izao ny lohateny eo hoe ny namatorana ny Petera sy Jaona sy ny nataony sinedriona taminy. Namatorana ny Petera sy Jaona sy ny nataony sinedriona taminy. Dia raha raisitsika ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo dia izao ny vaky tenin'ny soratra masinao. Ary raha mbola niteny tamin'ny vahoaka izy dia indro tonga teo aminy ny mpisorona sy ny lehibe ny mpiambina ny tempoly ary ny sadoseo. Fa sosotra izy noho ny nampianaran'ny apôstôly ny vahoaka sy ny toriany tamin'ny alalan'i Jesosy ny fitsanganana amin'ny maty. Dia nisambotra azy izy ka nanao azy tao an-tranomaizina mba ara-pamaraina ny andro fa efa hariva ny andro tamin'izay. Nisambotra azy izy dia nanao azy tao an-tranomaizina, izany hoe ny mpitondra fivavahana tamin'izany zany. Ny sadoseo sy ny fariseo sy ny mpanora-dalàna ireto zany dia manana fahefana koa hampiditra olona any am-ponjo satria tsy mifanaraka amin'ny fijeriny ny zavatra ampianarinao. Dia ho jerevantsika ary hoe inona ry moa zany ny zavatra nampianarin'ny rahalahy reo ny amin'ity fitsanganana amin'ny maty ity ka nahatonga anazy reto hososotra dia nisambotra azy dia napiditra azy any am-ponjo. Dia tapitra io Asan'ny Apôstôly toko faha-efatra io dia mahita atsika ny andininy faha-sivy amby roapolo ka hatramin'ny raiky amby telopolo. Asan'ny Apôstôly toko faha-efatra andininy sivy amby roapolo ka hatramin'ny faha-raiky amby telopolo izay manao toy izao. Koa ankehitriny Tompo ao, jereo ny fandrahonany ary omaneo mpanomponao ny mba hitory ny teninao amin'ny fahasahiana rehetra, ombaniny anjiranao ny tananao ahasitrana sy hanaovana famantarana sy fahagagana amin'ny anaran'i Jesosy mpanomponao Mesia. Ary rehefa nivavaka izy dia niovitrovotra ny trano izay niangonany dia feno ny fanahy masina izy rehetra ka nitory ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fahasahiana. Ho jerevantsika indray zany hoe rehefa feno ny fanahy masina izy ireo nitory ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fahasahiana, inona indray ny zavatra nitranga taorianan'izay. Ary no jerevantsika voalohany dia ny hoe inona ny nahasosotra azy reto ka nahatonga azy reto tondra fivavahana reto hisambotra ny apôstôly ka napiditra azy tany am-ponja. Zany hoe ny antony nanamborana azy nampidirana azy tany am-ponja sy tateoriana ny voan'ny fonja nazon'ny fanahy masina ny zavatra nataony zany no akantsika afatra amin'ity sabata ity. Andao ro raisitsika izay plan tsotsotra kely izay satria Jesosy nefa nariraka ny mpianany hoe tsy mety ny manome mofonjaza ho an'ny amboakely, fa lay afatra amin'izao fotoana zao efa tonga any amin'ilay amboakely ny afatra mihinana ny mofonjaza ato amin'ity Asan'ny Apôstôly izay fampiresantsika ity. Asan'ny Apôstôly toko fahatelo ary no jerevantsika nahatonga ny tantara nanamborana azy ireo ka nanampidirana azy am-ponja. Ny lohateny eo dia manao hoe ny nasitranan'ny Petera ilay lehilahy malemy tongotra sy ny toroteny nataony tamin'ny olona. Dia izao ny zavatra nisy raha vakitsika ny andininy voalohany sy ny manaraka. Ary Petera sy Jaona niakatra eo an-kianjan'ny tempolo tamin'ny ora faha-sivy taom-pivavahana amin'ny 3 hariva zany, fidirana hariva zany. Ary nisy nitondra lehilahy malemy tongotra hatrany an-kibon-dreniny
zay napetrany isan'andro teo nolony vavadiny tempoly ilay atao hoe izy tsara endrika mba hangataka fiantrana amin'izay miditra teo kianjan'ny tempoly. Noho nahita ny Petera sy Jaona efa niditra teo kianjan'ny tempoly izy dia nangataka mba homena fiantrana. Ary Petera sy Jaona nibanjona azy ka nanao hoe mijery anay. Dia nibanjona azy roa lahy tsara izy fa nanantena azo zavatra aminy. Fa hoy Petera, tsy manana vola fotsy na volamena aho, fa zay ananako no omeko anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, mitsangatsangana. Ary noraisiny tamin'ny tanany ankavanana ny lehilahy ka natsangana. Dia natanjaka niaraka tamin'izay izy, ny tongony sy ny kitrokeliny. Ary nitsambotsambotra izy ka nijoro, dia nitsangatsangana ary niara-niditra taminy eo kianjan'ny tempoly, nitsangatsangana sy nitsambotsambotra sady nideran'Andriamanitra, nitsititsitika sy nisaotisaoty mihitsy zany ngarainy miaraka amin'izareo miditra am-piangonana sady mitodika amin'ny akavia amin'ny akavanana mba jerevo afa za ngely analemy teo fa efa sitra anaty sitran'ny Petera teo ivelany teo andimy fasivy ary mivoaka rehetra nahita azy nitsangatsangana sy nideran'Andriamanitra ary fatany tsara fa io ilay nipetraka teo vavadiny tsara endrika eo amin'ny tempoly mba hiantrana dia gaga sy talanjona ny olona noho izay tonga tamin'ndra lehilahy. Raha niazona amin'ny Petera sy Jaona izy dia niara-niroatra ny olona rehetra eo amin'izy telo lahy teo amin'ny fialofana zay atao hoe fialofan'ny Solomona ka talanjona tangorona nijery teo daholo. Dia namaly amin'izay Petera no nahita azy ireo nanao hoe ry lehilahy Israely, nahoana no talanjona amin'izany ianareo? Nahoana no mandinidinika anay ianareo? Toherinay na fahamasinanay no nanaovanay azy ho afa mandeha. Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Jakoba, Andriamanitra ny razantsika nanome voninahitra ny Jesosy mpanompony izay natolotrareo sy nilavinareo teo anatrehan'ny Pilato rehefa nokasainy halefa. Fa ianareo nanda ilay masina sy marina ary mpamon'olona no nangatanareo alefa ho anareo, fa ny tompony aina kosa no voninareo. Fa izy natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty ary vavolombelona zany izahay. Ary anareo no nampatanjaka io lehilahy hitanareo sy fantatrareo io noho ny finoana ny anarany, eny ny finoana zay azo amin'ny alalany no nazony zao fahasitranana tsara eto masonareo rehetra izao. Io zany ny antony nampatonga ny fisamborana ny Petera ka nampidirana azy amponja satria nipotsipotsiriny rahalahy reto ny tantara rehetrarehetra. Fa ity lehilahy nalemy tena tsy zay na nasitrana an'io fa ny anareo dia naleonareo ny safidy any Barabasy, mpamon'olona sy jiolahy sy mpanolana, mpangalatra. Iny ny fidinareo fa Jesosy Kristy indray nombonareo tamin'ny azo fijaliana dia nivonoanareo. Nefa nareo la mpitondra fivavahana milaza mivavaka amin'Andriamanitra io. Dia samy milaza aleonay devoly, aleonay mpangalatra sy jiolahy toy izay mpaminany sandoka io, impamitaka io. Izy no fitahana io fa Belzeboba ihany no aman'io devoly fa zay tsy mila an'io. Fa aleonay ny jiolahy sy mpangalatra sy ny sisany fa zay tsy miraharaha ny olona io. Dia io Jesosy io izy nitsanganan'io lehilahy rehetrarehetra io. Fa na izany ary tena zay nazavain'ny Petera ihany tamin'ireo olona ireo satria niverina tao tsain'ireo olona reo daholo ny zavatra nitranga. Fa tena nitsangana tamin'ny maty marina tokoa ve zany Jesosy ary tena iny tokoa ve zany le zanak'Andriamanitra fa itsika ny tsy nalala fa ny fitahany reto mpitondra fivavahana reto. Dia ozy amin'ny 17 ary ankehitriny ny rahalahy fantatro fa tamin'ny tsy fahalalana no nanaovanareo izany tahaka ny mpanapaka anareo koa. Fa izany no naterahan'Andriamanitra ny zavatra nampilazain'ny mpaminany rehetra raha teo fa heretan'ny Kristiny. Koa mibebay ianareo ka miverena hamonona ny fahotanareo mba ho avy izay andro hamelomelomana avy amin'ny fanatrehan'ny Tompo ary mba nirahan'ny Kristy voatendro anareo dia Jesosy ilay tsy maintsy ho raisy ny lanitra mandra-piavy ny andro fahampodiana ny zavatra rehetra izay nampilazain'Andriamanitra ny mpaminany masina hatramin'ny voalohany indrindra. Fantany ozy izy ny apôstôly Petera fa voavitaka ianareo tsy fahalalana nanaovanareo an'izany satria matanjaka loatra ny fariseo sy ny mpanora-dalàna sy ny fahefana. Dia noeritreretinareo hoe tsy izy tokoa iny Jesosy iny fa ny tsara amin'iny ary anaovana fitsaram-bahoaka ho vonoina mihitsy. Dia tanteraka nareo tokoa izy satria tsy nalala ianareo. Nefa na izany aza dia mbola misy famindram-po ihany hoe mibeba ianareo ka miverena amin'nona ny fahotanareo mba ho avy izay andro hamelombelomana ny fanatrehan'ny Tompo. Dia mampalahelo tokoa nge ny olona noho ny tsy fahalalana
dia fitapitahany tsirairay avy ihany alefa ny rivotry ny fampianarana sy tambolemboleny reny rivotry ny fampianarana samihafa reny dia voafitaka tokoa le olona ary za efa mpiry foana efa milaza amintsika